omaly tamin'ndraiky ambin'ny folo zao a misy teny amin'ny atao hoe tendrombohitra Miadamanjaka eny akaikin'ny commune-ny Alakamisy Fenorivo dia limitation amin'ny commune Ampitatafika no misy filahiny tapaka mbola misy rano latsaky ny 24 heures zany dia gendarmerie nampandrenesiny misy fokotany dia ny Ambodijojo dia nangataka fiara-miasa tamin'ny commune ny hoe hanangalana alika dia ny commune moa zany niantoka ny lany tamin'izay olona valy zany no nafidirana ao amin'ny gendarme zao satria mbola nahitana rary zareo dia le olona victime moa zany any amina hôpitaly anankiray manodidina na Antananarivo eto fa velonaina tsy atao hoe nanyainy fa izy mbola tsy miteny.